Ya, voalanina tetsy Mahamasina tokoa izany nanao tamin'ity tolakandro ity ireo mpanao politika anisan'ny nagaga ihany koa dia ny fahamaroan'ireo mpijery tonga maro na feno ny kianjan'ny Mahamasina fa mihoatra ny amin'ny lalao raisam-pirenena ofisialy ary. Midika amin'izay namanam-bola tiana fa dia te hiala voly ny olona te hijery zavatra hafa fahita andavanandro satria raha baolina kitra ny resahana misy foana ny baolina kitra Mahamasina isaky ny faran'ny herinandro saingy tsy mahavory olona toy ireny fa raha ampiarahana amina zavatra hafa toy ireny izy dia anisan'ny tonga marobe ny mpijery izay te hahita ireny mpilalao sarimihetsika ireny manao baolina kitra eo ihany koa ny mpanao politika. Ya, ny fahitan'izy ireo rehetra ireo ny fianana iny ary ny fiarahana andro aniny moa tena marina nahoana ny resadresaka nifanaovana taminy. Araka ny nambaran'ireo mpilalao ho an'ireo mpanao politika dia azo atao tsara ny mirahina ao anatin'ny fahasamihafana ary tokony ho hitantaratra izay ao anatin'ny fitantarana ny raharaham-pirenena ho an'ny Rajao sy Pastera kosa izay nilalao dia nambarany fa dia ilaina ny zavatra toy itony satria dia mifono hafatra lalina ho an'ny vahoaka malagasy. Hita hoe fandanja ny ekipa fa ny mahafinaritra le mijaka le fair play. Nahoana ny fahitanao an'le lalao anatin'ny hoe fahasamihafana? Hita ihany fa afaka miaraka na tsy mitovy hevitra fa io endrika lalao ohatran'izao dia azo tarafina ary tokony ampiharina reo anatreha'ireo namantsika amin'ny gouvernemanta iraisam-pirenena. Misy baolina maromaro teo saika tafiditra ao inona ny olana? Voareraka hitanao fa anisan'ny expatrié avy any an'Nice La Réunion dia somary mbola bizabizany. Lolo lalao zao ka na dia lalao fa mbola manafika zalahy dia tsy mbola mahavita tahaka mihitsy zay. Manahoana ny atao hoe fiarahana amin'ny lalao anatin'ny mety tsara ka zarazara tsara dia mety. Inona ny afatra hoe nampitain'le faninan'andro any raha anao manokana? Dia le hoe fifankatiavan'ny mpiralaka firaisapo firaisan-tsaina ny firenena malagasy. Engany eo mba ho toy izao koa ny fitantanantsika ny raharaham-pirenentsika na ao anatin'ny hevitra tsy mitovy aza afaka mifampizara ny soa afaka mifampizara ny traikefa afaka mifampizara ny mamy satria izay ny ilay ny firenentsika ty dia ny firaisankina ary voalazany oavolantsika malagasy hoe ny firaisankina no hery ary zay mitambatra vatokana dia tsy mitovy hevitra aza harena zany fitovy-hevitra zany tsy atao hampiady na atao hampifamono fa tena atao ho harena ampitongo hitraikefantsika eto amin'ny fitandrazantsika ty. Mafimafy mahay zalahy ka mahay rehefa miaraka zay mahafinaritra zalahy rehefa miaraka izy dia mahay ary mahafaty mety hafaty baolina kanefa raha ohatra ka tsy miaraka fa izao dia hoe tena miaraka amin'ny lalao zareo fa ilay zany koa malokila baolina saika tafiditra saika tafiditra mihitsy fa mbola mitsapa le zalalo voafihana kely fa tokony afaty zavatra efa fantatra vao faminena hoe ro ihany namidiko mbola hita ry aveo ka sady menatra anao fa tsy namono baolina. Mbola hiditra be anao sa naoa tsy nafiditra tsony tiditra tsony tena tia mivinana be mihitsy dia tsy mateny ty. Misy baolina maromaro teo saika tafiditra na ninona ny tsy maty fair play le kinalao. Manao hoe nefa mifahitanao an'le lalao tamin'ny ankapobeny? Tena mahafinaritra hita hoe zay manao lalao mahafinaritra dia akasitrana mpijery tena tsara be dia saotra be dia be ny ray aman-drenitsika mpanao politika fa raha tsy nanakina